Elisabeth Elma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Niveriny indray ary mitohy andro manala ny fanotofatany eny amin'ny fokotany avarabohitr'Itosy amin'izao fotoana. Ny fanotofatany eto Antananarivo sy ny manodidina izay mbola voarara ary misy lalàna mifandraika amin'izany tokony ampiarina na iza tomponantoka hoy ny teknisianina nitondra fanazavana. Agent double no ilazana ny filoha Andro Rajoelina hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Ikongo amin'ny fizakan'ny zom-pirenena Frantsay. Isan'ireo solombavambahoaka nitolona nitaky ny fanovana ny solombavambahoaka Razafy Androva Brunel saingy diso fanantenana tanteraka amin'ny fitondrana ankehitriny. Telo volana nisian'ny fifandonana teo amin'ireo tafika Soudanaizy sy ny vondrona paramilitaire FSR ao Soudan. Mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ny rotonta. Nateo azy ireo fifanarana fampitsarana ady maro nataon'izy ireo tao Jeddah, Arabia Saoudite. Teratany Soudanaizy antapitrisany maro no fantatra fa nandositra ny fireneny ka niazo any Libia, firenena ao avaratr'i Soudan, raha nitatitry ny firenena mikambana. Ankilany, niona tao Jeddah indray, nanomboka ny zoma lasa teo, nisy olo-tena ny tafika Soudanaizy sy ny vondrona paramilitaire, hitady vahaolana hafa ampitsarana ny fifandonana. Ny antsipirin'ireo avy hatrany. Manolotra ny araba tsopoko lasa tsopoko avy amin'ity aliny alady fa 9 ny volana Jolay taona 2024 ety tonga sondray eto nivo ny fotoana ny fampalalamba avao koa saropalalana tsopoko lasa tsopoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany amin'ity alina ity no hitafan'ny ny folon'ny Republika ny Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy fakivoly saingy raha no hoan'ny eto Antananarivo renivohitra manokana amin'izao ora sy fotoana tenenay izao dia saika tapaka avokoa ny herinaratra manderan'ireo fokotany maro samihafa ka mitarena ny mponina tsy fantatra mazava hoe inona ny ataon'ny fahatapana fa dia lina amin'ny mety izay ho lahateny izay ataon'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara zay fa makasika izay indrindra iresaka momba ny raharam-pirenena araka ny efa nambarany ny filoha Andro Rajoelina amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao araka ny efa nampanantenainy tamin'ny andro maromaro lasa izay. Azo antoka ve fa ireo tena manarary ny vahoaka malagasy no resahany amin'ity androany ity sa fampatenana fotsiny ihany ary toa tsy hoe kabary ambony latabatra ihany. Iara ijery an'izay ny vahoaka malagasy amin'ity alina ity faranety amin'izao fotoana izao tsy mamany olam-bahoaka ny fitondram-panjakana. Dia rahantsika ny matonda tsoratra. Tahaka ireny ankohonana miandry vahaolana avy amin'ny ray aman-dreny ireny ny ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao. Fantatra ilay ray aman-dreny ve izay andrasana amin'izay? Tsy fanamboaramboarana ny endriny sy ny mombamomba azy no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny filoha Rajoelina izao alina izao, fa ny vahaolana azo tsapaitanana sy azo ampiarina avy hatrany ho amin'ny fiainany rehetra. Efa noresahana teto tanatin'ny matoan-dahatsoratra ny olana amin'ny délestage. Izao hiakatra ihany koa ny sarandalana amin'ny taxi brosy makany amin'ny faritra. Misonitra isan'andro ny vidin'ny vola vahiny na ny devizy. Miakabity ny vokatra katsaka. Mety ho tombony ho an'ny tantsaha ve zay? Sa misy olona hafa ka mety hisy fahasairanana lehibe eo amin'ny sehampamokarana katsaka. Ny katsaka izay be mpitady eo amin'ny tsena anatiny sy ivelany ary mampidi-bola vahiny betsaka. Mila vahaolana maika izany rehetra izany satria vahoaka marobe no voakasika amin'ny famokarana sy ny fanondranana azy. Ankoatr'izay, olana mahakasika olona marobe ihany koa ny fitokonana ao amin'ny knaps. Misy kadikady sy paipaika samihafa ve ao ka lasa takalonaina ireo mpisitraka fisotrondronono, volanjaza ary ny loza nateraky ny asa ka tokony omenany izony. Toraka izany ihany koa ny any amin'ny Université n'Antananarivo. Misy foana ny fitokonana, nambarany ny CSS. Olana tokony vahan'ny fitondrana tarehan'Andriamatoa Rajoelina daholo izany, mialoha izao fahataperan'ny fepotona hitondrany izao. Ampahany ihany ireo notanisain'ireo. Maro ny olana any anaty fiarahamonina any. Tsy hanamboatra sary na anao fanomezan-toky, tsy mbola nahitana vahaolana indray no andrasana. Ho vita ihany ity ny alahady resahan'ny filoha Rajoelina amin'ny vahoaka. Ny tena andrasan'ny rehetra dia ny aoriana izay alahady izay.
Samy avokoa araka zany rehetra amin'ity alina ity satria mifanerindalina amin'izao fotoana zao raha ohatra ka efa mandeha izay ataontsika hoe ny fitafany ny filoha Juillet andry amin'ny vahoaka malagasy anazavana mikasika ny raram-pirenena antenen'ny vahoaka malagasy na le teo tanindrazana ny ampita fa araka izany fa dia hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny adi-piainana sy ny fahasarotany vidim-piainana amin'izao fotoana izao ny tafa izay fanaovan'ny filoha républicaine Madagascar antenenany koa fa dia hitondrany fanazavana ihany koa makasika ny resabe amin'ny fananany zopirenena français araka ny voaka tamin'ny gazety français tamin'ny taona 2014 fa manoloana izany indrindra nytoedry raha-pirenena amin'izao fotoana izao ihany koa no resantsika niverina indray ary mitohy andro aman'alina ny fanotofa-tany eny amin'ny fokotany avarabotrika eto amin'izao fotoana izao ny fanotofa-tany eto Antananarivo sy ny manodidina izay mbola voarara ary misy ny lalana mifandraika amin'izany raha ary tokony ampiarina raha ny fanazavana nizany tompony antoka dia tokony hojerena akaiky makasika izany raha nambaran'ireo teknisiana nitondra ny fanam-panazavana. Raha ny ato kely taoriany fampahafantarana ny zavanitranga teto amin'ny fampahalalam-baovao miverina mitohy indray ary miasa andro aman'alina ankehitriny ireo mpanolotra tany eo amin'ny fokotany avarabohitra itosy mitatra ny tany ny camion ary miasa ihany koa ny bulle ao anatiny. Raha vao manomboka maizina ny andro mitatra tany avy hatrany ireo camion ary tsy mijanona raha tsy amin'ny 4 na amin'ny 10 ora maraina antony mampiazakazaka ny fanotofa-tany eny an-toerana gaga ireo mpandalo amin'iny faritra iny raha toa ka endrika hafa no hitany androany endrika hafa indray no hitany rampitso rehefa andeha hiasa antony mahatonga izany izao fiasana sy fihazakazana notra amin'ny andro alina izao. Amin'izao fotoana izao zany dia hitantsika fa misy an'ity atambadika atsika ity dia ianareo zay mandalo ity avarabohitra tosy zany dia tsisy tsy mahafantatra fa rehefa tonga ny fahavaratra dia toerana hitobian'ny rano izy io ary ny rano rehetra avy any tampony amin'ity faritra aty dia mandeha amin'ny toerana io daholo zany hoe karazana zone tampon ihany zany izy io ny ilazana azy ary tena ao anatin'ny terme teknika moa tafiditra natao anatiny hoe zone humide izy io. Hatreto aloha ny fahafantarako dia mbola tsy nanao ny plan d'urbanisme de détail zany ny commune tampony tosy dikan'izay zany mbola voatazona izay atao hoe toerana sady tsy azo totofana no tsy azo anorenana ity toerana ity. Raha tsy hivana fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny governorana Nalamanga sy Nimra no nirosona tamin'izao fanotofana eny toerana izao tsy nisy fahazondalana avy amin'ny ben'ny tanàna. Misy anefa ireo dingana tsy maintsy arahina sy ireo fepetra takina miainga amin'ny tany sy toerana misy azy ireo hoy ny teknisiana nanaovana fanadidina. Ilaina ny fananana ilay antsoina hoe plan d'urbanisme de détail eny anivon'ny ministera tompon'andraikitra raha te hiroso amin'ny fanitarana tanàna tsy maintsy misy anefa ny fanadihadiana atao mahakasika izany. Raha ohatra zany ka mbola tsy manana an'izay ny commune dia tokony miditra amin'izay. Rehefa tafiditra amin'izay zany ny commune dia ohatran'izao ny fandehany tokony ho an'ny olona izay mieritreritra ny hanoditra. Mangataka izy aloha zany any amin'ny aménagement du territoire makasika ny taniny zany hoe maka ny prescription d'urbanisme izy. Ao anatin'ny prescription d'urbanisme zany no ahafantarany hoe azo totofana sa tsy azo totofana, azo anorenana sa tsy azo anorenana. Rehefa vita zay fiaino ny taratasy fepetra rehetra ao amin'ny aménagement du territoire zany hoe Antananarivo zany sy ratiny ilazantsika azy satria izy ny tompon'andraikitra ato anatin'ny Analamanga. Sy ratiny Analamanga zany no resahako eto. Dia ireny taratasy ireny zany no entina mangataka ao anatin'ny commune mba azahoany ny commune mamoaka ny décret ho an'ny permis. Tsika zany eto raha mahita fa na ny affichage ary eo tsy misy. Ny ben'ny tanàna hitako tamin'ny haino manjery ihany iny fa ny ben'ny tanàna dia tsy mahafantatra an'izy io mihitsy ary tsy namoaka permis. Dikan'izay zany dia tsy ara-dalàna aloha zany ny fanotofana. Ndeha atao hoe azo totofana io fa eo amin'ny lafin'ny procédure zany dia tsy ara-dalàna. Misy ny sazo an'izay tratrana anao fanotofana amin'ny tany tsy nazona lalana aloha isaky ny metatra toradroa ny tany raha toa ka azo totofana saingy tsy nanaraka ny dingana na ny procédure ilay mpanototra. Ankoatra ny sazy tsy maintsy mandodo roa ihany koa izany hoe aloha avy roa eny isaky ny metatra toradroa ny tany
raha tsy manara-dalàna dia aloha avy telo hoe ny isaky ny metatra doradroa ary tsy maintsy manao remise en état, izany hoe fanalany ilay olona tanteraka ny tany izay natoditra teo. Tokony ho ajaina aram-piarina ny lalàna raha ny fanazavana ary ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra no tokony ho fitaratra amin'izany. Misy ny tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ka alaim-panahy andeha hoe izay zao no eo dia andeha hototofana fa tsisy dikany zany lalàna rehetrarehetra zany a, izay le mahatonga hoe itsika dia tany-tandalàna fa aza resahana sy atao tsenjery fotsiny hoe tany-tandalàna kanefa ianao a dia mampirisika ny olona tsy hiditra any amin'ny tsy ara-dalàna. Izay zany a no tiako hotsondriana ary amafisina etaona fa akoatran'izay rehetrarehetra zay a dia iarahantsika mahita angamba fa raha hiditra amin'ny fahavaratra zao tsika. Misy an'ireo tanàna zay tazantsika ery ireo rehefa tonga ny fahavaratra dia eritrereto zany mivoka-dratsy ny zavatra io. Tsy eritreretintsika tompon'andraikitra ve zay mamevahana ame olona tsy ara-dalàna zany zavatra zany a, tady io fa misy fiantraikany be dia be zany. Dia avy eo hifanilika andraikitra indray a hoe iza no name autorisation mba tsy hamoahana angamba ny anarana zay ireny mandeha ny mare masaitsika mandeha amin'ny bypass iny a, mba tsy hanonona anaran'olona izay tompon'andraikitra tamin'izany a ny mame mitovitovy amin'izao a, dia aleo re mba hatsahatra satria mijaly ny vahoaka amin'ny tony toerany tony a. Ary eto ampamaranana dia aza mirehirehitsika amin'ny hoe anay zao ny fahefana fa tsisy mafy ohatran'izany erodam-panjaka zany nge fa lany kankana ny efarany, ka zay zany mba afatra tiako apetraka amintsika zay mirehire amina resaka manana ny fahefana zao sao dia aorianao ny kankana ny ihinana anareo. Tsy hivana nanomboka ny taona 2024 no nampiatona ny fanomezana fahazon-dalana amin'ny fanotafan-tany eto Antananarivo sy ny manodidina. Fepetra no tapahana teo anivon'ny filakevitry ny minisitra, tsy mbola niverina izany hatramin'ny androany ary mbola voarara. Ponina maromaro avy amin'ny faritra sy fokotany no madefa ataoko hoe afatra teo anivon'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina zao fa dia mbola tapaka tanteraka ny herinaratra ka tsy mahita izay mety ho ambarana ny filoha amin'izao alina izao. Izany no tokony hovany fotoanam-panjakana ankehitriny ny olan'ny famatsin-jiro izay ataontsika hoe mampikaikaika ny vahoaka efa ambolana maro sy efa amantaonana maro ihany koa izay ataontsika hoe izay fatapahany jiro izay fa makasika izay indrindra agent doublant no azo ilazana ny foro Andra Juillet Andry onisy mbabomboka fito ao anatin'ny district ny Ukongo amin'ny fizakana ny zoprenena frantsay. Isan'ireo mbabomboka ny tolona ny taky ny fanaovany tisy mbabomboka razafindreo fa Jean Brunel ity saingy diso fanentenana amin'izao fitondram-panjakana mijoro ankehitriny izao. Tsy mety amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zo-pirenena frantsay raha ny fanazavana ny solomavambahoaka. Misy tsindry ary tsy afaka mampivoatra ny firenena ny olona toy izany raha ny fanazavana. Irana aloha raha voatra hoe resaka fiainam-pirenena ka hoe itserevana tsangan'olona na raharahan'olo tokany. Raha vao miresaka fiainam-pirenena zany dia tokony hoe ho an'ny be sy maro, ho an'ny tombotsoan'ny maro anisa foana ny tokony antefana sy andinihana sy jerena ny raharaha samihafa. Ny hafa fotsiny dia tsotra ao anatin'ilay izy hoe za tsy hiditra amina resaka juridisme satria be dia be no miresaka fa ny ana question morale ary question de bon sens. Ho anay officier de renseignement raha olona double nationalité zany dia zany ny antsoina hoe agent double. Ary ho ana stratège ohatra anay indrindrindra fa sontsoista ohatra ana zany agent double zany manahirana be amina toedrara indrindrindra resaka hoe fitantanam-pirenena. Isan'ireo ny tolona amin'ny fanovana ny firenena ny solomavambahoaka Razafintsyandrova Brunel saingy diso fanantenana tanteraka amin'ny fitondrana ankehitriny. Tsy efficace le gouvernement, tsy manana initiative mihitsy, tsisy création mihitsy, monotone be, zao tsika sahirana daholo, vahoaka mijaly, rano tapaka, jiro tsy misy, karama tsy zarizara, vola ifampitadiavana. Zany ny zavatra iainantsika. Ary me mahantra, maro anisa mpiray-tandrazana, fa raha tsy ny lalana tsy tenenina intsony. Zay ve l'exécutif nandrasana sy andrandray ny mpiray-tandrazana ary azadino fa za anisan'ny solomavambahoaka ny ogaoga fanovana teny amin'ny 13 mai tamin'ny 73 député fa za manokana aloha miala tsiny miala fondro fa tena diso fanantenana mitovy amin'ireo vahoaka maro anisareo ihany koa raha ny vokatra azo hatreto. Ny fahatonga vatsaina nisy filoha no andrasana amin'izao toedrara izao sany fanazavany hatrany.
Tuka tani vini fotoana ny dokam-barotsika tompoko lasy tompoko afaka dia hianta vitezotsika raha tony todoka varteo de refa indray ary. Tombola Somaro 10e édition Paris Mazaoua fiara Vaovao be moto VTT ary loka maro be sotra ny fandesana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à l'OCB mandeha festival Somaro karakory Paris. Tapany faharota ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko fa dia mbola nangainanao hatrany araka izany hatramin'ny farany. Any amin'ireny vohitry ny faritra vakina karatra anisan'ireo toerana manatara. Any amin'ireny vohitra zany faritra vakina karatra zany ny vakoka ho an'ny fiangonana Luterana Malagasy. Itataran'ny fiangonana Masinandraina ao anatin'ny commune Antanimandry district ny Antsirabe faharoa. Ity toerana ity zany nangan'ireo missionnaire norvégianina ny fiangonana Luterana faharoa indrona teto Madagasikara. Ny antsipiriana zay no entin'ny Kolo TV Antsirabe amintsika. Anisan'ireo fiangonana Luterana faharoa naorin'ireo missionnaire norvégianina teto Madagasikara taorin'ny fiangonana Luterana tao Betafo teto amin'ny tanànany Masinandraina ato anatin'ny commune Tanimandry district Antsirabe faharoa. Raha ny tantara sy ny lovatsofina azo avy amin'ireo ray aman-dreny lehibe eto amin'ity tanàna ity dia nisy ny andrina antsona hoe Rafaravavy no petraka teto tamin'izany fotoana zany ka namela malalaka ireo missionnaire norvégianina anangana trano sy sekoly ary trano fiangonana arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao. Anisan'ny afantarany maro ity toerana ity ihany koa ny tantaran'ireo 12 lahy sy 7 lahy izay niofana ho pastora raha ny fanadihadiana tao. Tamin'ny andro norvégianina raha tao Betafo no tonga ny norvégianina dia vita nanao fiangonana tao izy dia niakatra ny aty Masinandraina. Dia ity stasiona izay hitantsika eto ity mifaritra ny stasiona Manontolo izay misy ny trano pastora io dia tany nandrina izy io tamin'izany fotoana zany. Zany andrina Rafaravavy zany ny tompony izay andrina teto Masinandraina. Dia rehefa tonga teto ny norvégianina ireo missionnaire vitsivitsy dia nangataka taminy satria izy no tompon'ny fahefana teto dia nomeny andry zareo malalaka ity tany ity nomeny fotsiny an'ireo norvégianina zany hoe aorony eto ny fiangonana. Dia ny fiangonana moa tsy tia fiangonana tazantsika eto ity ny fiangonana voalohany tamin'izany fa tarihatsinana stasiona tary ny fiangonana Totorano ny orona voalohany teto amin'ity tanàna Masinandraina ity tany nasiana tarihatsinana ity tranon'ny pastora ity dia nanorona ny 7 lahy koa izy rehefa vita ny fandrenana amin'ny fiangonana zany hoe fianarana ny iomana ho mpianatra pastora. Dia rehefa nanorona ny 12 lahy aloha voalohany dia rehefa vita ny 12 lahy dia nisy ny 7 lahy dia niala avy eo dia nakany vory fianaratsoa tany ny famoahana pastora tamin'izany fotoana zany. Avy eo moa rehefa nandeha ny fandrosoana dia nanorona nyity fiangonana ity indray zareo ty fiangonana hitantsika fiangonana brika avo be ity. Rehefa somary nafapana ny raharaham-pirenena tamin'ny taona 2017 dia voatery niala teto ireo missionnaire norvégianina ireo noho ny fanafiana nataon'ireo menalamba ka tsy niverina intsony. Taorian'izay dia nisedra olana tanteraka ireo mponina taty an-toerana indrindra fa teo amin'ny fisitrahana ny rano fisotro madio. Anisan'ny tena tanàna nahafinaritra ny tanàna teto satria nisy trano nahafinaritra be tao anatin'ny stasiona nipetrahan'ny ireo mpianatra 7 lahy sy ny vady aman-janany. Dia tamin'izany rehefa nieritreretina hoe amboarina ny lalana ho atao goudron naketya dia ho asiana jiro ny tanàna dia ho asiana rano tonga tety tamin'izany efa nanao anina mihitsy ny norvégianina hoe amin'izay fotodrafitrasa zay efa nanao projet. Nefa moa rehefa nisy ny korotana tamin'ny 2.7 reny dia lasa ny vazaha dia tapaka hatreo koa le eritreritra zany dia hatramin'izao moa dia zao hitantsika zao ny zava-misy. Tombavako izy ankehitriny dia sady maharary mahamenatra fa tamin'ny andro zany atao hoe vazaha zany teto dia tena tanàna nafinaritra be tena tao ny fahadiovana sy ny karazany rehetrarehetra tena nahita maso iny lalana iny dia tena zavatra ohatrany hoe voasoroka tena milamina tsara mahitsy iny lalana iny fa tsy nisy ny hoe totovato fa dia madio voasoroka milamina
zany atao hoe lalana teto zany ary toy ny tanany tony de tsy mba nisy zany hoe misy bozabozaka fa bozaka mitrasy zany ohatra zardena zany ny tena marina fa raha ny tena tantarany hoe ninona na tonga masina andraina ho masina andraina dia masina zany a de mbola andraandraina ty tanany tya atram'izay aka ho mandrak'izay arak'izany dia anisan'ireo toerana manatantara atao anatin'ny fatra vakina karatra ary vakoka ho an'ny fiangonana loteranina malagasy ty tanànany masina andraina ity atao anatiny commune Tanimandry district Antsirabe faharoa. Pejy ny finoana indray kosa efa miala amin'ny fotom-pisainan'ny mpampianaran'ny pasteur Daoud mpanorona azy ary tsabany mpanao politika ny fiangonana Jesosy Mozy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tazamin'ny izany misy eo etserony ny tsy filaminana eo anivon'ity fiangonana ity. Raha ny eo anivon'ny faritra Atsiranana manokana nampiakapeo ny mpino ary nao fanambarana fa tsy misy fandraisana raikitry ny fitondram-panjakana misy ny zava-misy ankehitriny ka amin'izao miteraka fikorotanana izao. Vavaka isan'andro eto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy no entin'ny mpino manohitra ny ekipan'ny pasteur Raymond amin'ny fikiramana anady sy ny fomba rehetra entina anakorontanana ity fiangonana ity izay tsy fanaraka amin'ny foto-kevitra nametrahany pasteur Daoud mpamorona azy. Toerinay amin'ny hidiny rehetra ny fanakorontanana zay atao pasteur Raymond sy député Nevrondini izay mety ataonao aty amin'ny faritra Antsiranana zay hoe manakatona fiangonana izay mifanohy fiangonana atao misokatra izahay tsy manao hoe manototra foana fa efa niala ny fotom-pampianarana izay natao napetraka ny ray aman-dreny ny tsy fandraisany fanjakana ndraikitra no mahatonga ny tsy fisian'ny filaminana ato amin'ny ity fiangonana ity hoy mpino. Satria milamy izahay eto adiavao milamy ary zay ny mahatonga anay mitolika aminareo fanjakana mahiva mba handray an-tanana zay tandefany mahitoizany zay ny filaminana zay eto ampamarangana mbala mitolo teny izahay toerne atra amin'ny fanany ny fanakorontanana ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Ny tanora ato amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny Antsiranana dia vonona anaokana ny heriny anoerana ny voly-korontana ataon'ny pasteur Raymond sy ny ekipany. Tsy kenay fiangonanay andeha afody ary vogno zay hiaro izy ty miamby faviagnanareo zay zio io. Tegna tianay niananao avy eto ampahitanay anao mariny fa diogo zahay eto. Koragna tsotra ilambara aminao anao ndraiky kirobranao marobe zay avy ety za raiky mandravagna folo faharoe magnaraka zegny itorogny tomokondra anareo tsy magnino ka fa navinay ta kolera antsontsoro-nareo ndraiky anareo mavia ka tsy endriky nahita mipitra tsara nanao kondra olo dinay ary miaraka amin'ny Raymond zay tsy matahotra na ho faty na ho velo eto Diego. Mbola itoy ny fanehoan-kevitra ataon'ny mpino zao mandra-piasian'ny filamina maritra ato amin'ity fiangonana ity. Ombianatra misa enanotra tehaka ny mpitandro filaminana tao anatin'ny alana ilangilangy tao Nosy Elville Mali Ariva. Miamazivana amin'izao fotoana izao raha ny fantatra ny alatrombo sy ny famonoana omby antsokosoko anatin'ny district ny Nosy Elville izany ka manao ezaka ny mpitandro filaminana amin'ny famongorana izany vokany omby misa enanotra tehaka tao anatin'ny fisafonana nataon'izy ireo. Tatoato ny anazivana tao Nosy Elville ny alatromby sy ny famonoana omby atsokosoko any anaty ala izay voavarotana eny an-tsena maro samihafa. Velony tarena manoloana izany ireo mponina indrindra fa any amin'ny faritra Ambatozavavy sy Andranobe nametraka paikato ny mpitandro filaminana ho famongorana izany ka vokany omby velona saika vonona atsokosoko misy enanotra tehaka tany anatin'ny ala ny langilangy izay toerana tsy tokony ahitana biby fiompy. Tady azovahana eto Nosy ny famonoana omby any anelanela trano
na eto izay dia manao hetsika manokana dia divana amin'izany any amin'ny faritra Ambatosavavy, any amin'ny faritra Bemanondro be dia any amin'ny Andrano be. Ireny matetika dia misy izany famonona hena anelanela tany zany. Vidy hena na ny mpamono hena dia toerana voatokana ihany no anaovana reny fitadiavam-bola ireny na ireny famonona hena reny. Ka manomboka androany dia raisina piraitsykombakomba na ny mpamono na ny mpividy raha sanatria ka misy koa ny mpitondra fanjakana miraitsykombakomba amin'ireny. Nanamafy ny teo anivony izy andaramiry fa tsy andefitra manoloana ny zava-misy tahaka izao izy ireo mba ilamina ny sain'ny vahoaka ary nanainga ny rehetra ihany koa alome ny lovrano vaovao raha misy tranga mampiahiahy. Hoan'ny maresaka iresim-pirenena mentsika magnano ny fampalalambavao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy telo volana nisian'ny fifandonana teo amin'ny tafika Soudanaise sy ny vondrona parlementaire FSR ao Soudan mety hoantrany fifandonana eo amin'ny rototo amin'izao fotoana izao ary misy ihany koa ny fifanarana fampisarana ady maro nataon'izy ireo tao Jeddah, Arabie Saoudite. Antapitrisany maro amin'izao fotoana ireo teratany Soudanaise voatery ny tsomponena navokatry ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny tafika Soudanaise sy ny vondrona paramilitaire FSR raha nitatry ny firenena mikambana. Ny akamaroan'izy ireo izay samy nihazo any Libye, firenena ho avaratry Soudan avokoa, saingy tsy nondrasiny tompona andraikitra ambony, misana ireo mpitsomponena natao Libye ka voatery nipetraka sy nirendreny andalambe, miantso ny firenena mikambana hijery akaiky azy ireo manoloan'izany ireto farany. Tsy ahivana, mandidina ny 3 arivo teo anatin'ny 3 volana nisian'ny fifandonana ireo fantatra fanamon'ny ainy tao Soudan. Tsy nisy naomby avokoa ireo fifanarana fampizarana ady nataon'ireo tafika mpifanandrana antony niaonan'izy ireo indray tao Jeddah, Arabie Saoudite nanomboka ny zoma lasa teo hatramin'ny androany. Tanjon'ity fihaonana manaraka ity nitadiava-maolana ahafahana mampitsaratra ny fifandonana eo amin'ny rotonta. Izany ko tompona tsika mamarina ny fotoana ny fampalalam-bavao tamin'izao alina izao azy diny fa aorin'ity fampalalam-bavao dia misy ny fandarana alalino izay iaratsika ho an'ny miaraka amin'ny sampana fampalalam-bavao fa raha ny zava-misy moa zany amin'izao alina izao araka ny fa mandeha moa zany ny fandarana mivantana izay iarana amin'ny filoha repoblika dia fitantarana ireo zava-bita no tena mibantoerana fa tsy ny famahana ny olam-baoaka sy ny vahaolana hoentina amin'izany. Andrasitsika ny mety ho akony fanehoan-kevitra mahakasika ity tafa nataon'ny filohan'ny repoblika ity ho an'ny andron-drapiso. Ny tena kosa mandrika ny veloma mandrapitafa ho amin'ny andraka teo tomplasy tompoko vavy. Juillet Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.